Miankina amin'ny isan'ny polisy-pirenena ilaina sy ny grady izay misy azy ny saran'ny fangalana azy ireny isahana ny filaminana amina lanonana samihafa ho an'ny eto Madagasikara misy moa ny fanadihadiana izay nataony ravakarandramanalina sy marasoanay vao manasongadina izany. Ny tompon'andraikitra amin'ny fanomanana hetsika iray no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitandronan'ny filaminana. Rehefa hetsika ahina vory olona maro ka ahina isy ora-pefy dia saika manao antso amin'ny fanampian'ny polisy-pirenena izy ireny matetika. Misy ny dingana arahana amin'izany raha ny fanazavany teo anivon'ny polisy-pirenena. Ny tsara marina fa ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitandronan'ny filaminana dia izay mikarakara an'ilay hetsika. Zay aloha zany. Faharoa, rehefa hangataka an'ilay mpitandron'ny filaminana dia manao taratasy fangatahana. Io taratasy fangatahana io tsy maintsy ampiarahana amin'ny fanomezan-dalana avy amin'ny manam-pahefana hanao an'ilay hetsika, le autorisation zany. Rehefa ao anatin'ilay fangatahana dia apetraka ao ny isan'ny mpitandron'ny filaminana ilaina. Dia ireo mpitandron'ny filaminana ireo misy sarany aloha isaky ny ora amin'ilay fotoana iasana, ka hafa ny sarany atoandro dia hafa ny sarany amin'ny alina, ary hafa koa ny sarany isaky ny grady. Amin'ny ankapobeny moa rehefa hetsika inona ny tena hoe ilan'ny olona n'izay hoe mpitandro filaminana izay karazana hetsika ohatran'izay. Karazana hetsika mahavory vahoaka, mahavory olona maro ka mety atahorana mety hisy anakorotana na hivadika korotana. Ohatra hoe lanonana misy spectacle reny zany, dia reny mety atahorana mety hisy korotana na mety hisy anararoatra hivadika korotana, na koa hoe mety hitarika filaharam-be andeha ataontsika hoe fanamarina andro anankiray dia hoe hanao filaharam-be, da reny koa anisany koa reny, zany hoe zavatra mahavory vahoaka zany. Ireo hetsika ara-kolotsaina, ara-pivavahana sy ara-politika izay mahavory olona maro no matetika tena akana mpitandro filaminana. Miankina amin'ny angezan'ny toerana sy ny amaroan'ny olona no amaritana ny isan'ny mpitandron'ny filaminana, atsoina isahana izay lafin'ny fitandrona ny fahalemana izay.